resaka politika tsika andray mantosolombavam-bahoaka Madagascar hoe firenena demokratika republika manahoana ny fahitanao ny tontolo ny resaka fifidianana aloha eto amintsika ianao efa niresaka ihany teo hoe fifidianana sefipoko tany sisa ny resaka hoe égalité de chance eo amin'ny samy mpalatsaka fidiana eto Madagascar zany dia tena tsy misy tanteraka mihitsy zany hoe égalité de chance zany mety tena aminareo fotsiny hoe vao hanomboka ny fifidianana filoham-pirenena ohatra dia akarina zareo ny caution mba tsy afaka hilatsaka zay tsy manana fahafahana arabola nefa hevitra ny tokony hoentiny eo vao mandeha koa ny députation miainga avy any amin'ny 5 millions ariary nakarina zareo 20 millions ariary amin'ny caution mba tsy ilatsahany zay hoe mety timbahoaka nefany tsy manana zay fahafahana zay ao anatin'izay tsy vitan'izay ihany fahasarotiny zareo ny dossier ho an'izay olona hitany fa hoe manana potentialité mety olany manana tanjaka mety alanina zany dia asarotiny zareo ny dossier misy mihitsy ara tsy tafalatsaka misy ary mono efa tafalatsaka fa tonga dia voasambotra eny ampandehanana eny tamin'ny députation koa mbola misy any amponja zay ohatroatra zany hatramin'izao dia tsy misy tena tsy misy mango ny fotsiny no hoe mahazovahana ny candidat-mpanjakana amina resaka fitaovam-panjakana ny chef district sy ny sisa tonga dia mitongilana makany amin'ny candidat-mpanjakana reny manga ny fotsiny ao anatin'izay fa dia tena tsy misy ny fahadiovana amin'ny resaka hoe fifidianana moa zany dia manga ny fotsiny tena tsy misy ny fahadiovana fa tena any an-tanana ny tompona andraikitra rehetra indrindra isika olom-pirenena any amin'ny ifotony ihany fa isika ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny fahadiovana io analana ny olona tsy izy ao anatin'ny lisy mpifidianana misy zao ny Seny sy ny Sénat teo ohatra nisy fitoriana ono napetraky ny filohan'ny antenimieran-olona any filoha lefitra voalohany ny Seny rehefa avy eo indray nilaza ny filohan'ny antenimieran-olona fa tsy nametraka zany fitoriana zany ny tetsy amin'ny Seny tetsakilany nilaza fa manohatra n'le fitoriana asa hoe inona no hevitra ndray matosombavam-bahoaka amin'ireny hoe samy andry mpanjakana misy tsy fanarahany ireny io zany efa manomboka ny ady an-trano satria ny ary zareo samy zareo raha tsy mitovy tsony fomba fijery satria ao ny misy ny eritreritrany hoe andeha lavitra be tsika nefa toa tsy niainga akory misy sosotra ihany koa amin'ilay ampimamba sy ny sisa ao anatiny ao na misy sosotra ihany koa fa misy mieritreritra ny te andeha lavitra n'olo any keo tsy zafindra leksisy ao anatiny ao zao dia efa mandeha daholo ny rehetrarehetra mivalin'izay manomboka ny ady an-trano ary vao fanombohany fa mbola ho hitatsika eo moa rehefa kelikely fa samy mitazantsika fa ho lasa lavitra io rehefa kelikely nandehandeha teny aminareo teny amin'ny assemblée nationale teny ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tsy hay Christian asa hoe aiza ho aiza iny amin'izao sa hoe maty akaranany izy iny zany aloha nisy olombam-bahoaka efa nilaza nandalovan'izay taratasy zay afa ho ana manokana aloha ho anay fivoy dia mbola tsy nandalo teto anatrehanay zay hatramin'izao ary mbola tsy hitanay koa ary tsy nitarika an'izay ihany koa izahay ianao anisan'ny manana orinasa hainao manjery manahoana ny fahitana andray mantosolombavam-bahoaka ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagascar indrindraindrindra hoe dia tiako hoe kritika mitsikera ny ataon'ny mpitondra manahoana ny fahitanao zay fahalalahana maneho hevitra zay mampalahelo tena hoe la resaka hoe liberté d'expression moa zany ilazantsika anazy fa ahafahana maneho hevitra sy miteny tena hoe tsy ara-dalàna ary tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny olombelona nefa ny hoe amafirenena demokratika atsika sy républicaine dia mibase amin'ny resaka ahafahana maneho hevitra sy miteny miaraka amin'ny haino manjery eo nefa tsy zakandry zareo ny haino manjery tetatanytsika ohatra zao dia isan'ny tena bebe indrindra raha manodidina Antananarivo ary isika tena maneho hevitra mahavaivay mihitsy rehefa misy trangan-javatra tsy mety ary tena manazava ny zavatra tokony atao isika ny zavatra nisy nefa ohatra tamin'ireny fifidianana député reny dia nandefasan'ny tompona andraikitra ministera mihitsy taratasy tsika hoe akatona le radio anaty campagne mihitsy nefa manana ny taratasy ara-dalàna tsika dia nandefan'ny fitoriana sy ny rehetrarehetra tsika avy eo fa malinan'ilay fitoriana zany dia tsy nikatona le izy fa misokatra hatramin'izao zany ilay radio ary daorianan'izay indray mandeha indray fifidianana communal indray élection communal inona ny zavatra nitranga indray
ny brouendry zareo indray ilay radio atsika ary efa tena nitaraina atsika hatrany amin'ny article reny zavatra rehetrarehetra reny ary mampalahelo koa fa ny article dia nitazapotsy nandritra izany fotoana rehetrarehetra izany zany rehefa tsy mitovy hevitra rehefa tsy mitovy hevitra aminy dia korotany tanteraka mihitsy ny rehetrarehetra ao anatin'izay nefa le izy a aveliko foana ary teneniko foana hoe matoa zay mijoro a mbola manana horesahana dia misy zavatra be deaibe tsy vitanareo fa raha ohatra ka tena netika eny nataonareo tsy nanam-potoana anakiana zay fa nitehaka reraka nitehaka mihitsy zay nanotananay ary mety nikambana ohatra zao efa betsaka any andriamanitra solomavamboaka ny nanakevitra ohatranao zao mialatsiny any ty fantaniko ty fa rehefa tambatambaziny zalany ty dia mangina zao no tenko aminao a foy ny fotoana andalovantsika eto amin'ny titany ty tsika sy anao miresaka eto zao mbola tsy fantatra hoe izy any andeha aloha fa ararotina ny andranova-tsoa fa mandalo zao fotoana tsy memitra amin'izay zany ianao tsy resaka vola tsy vola no mampijoro atsika eto fa foto-kevitra ary manana ny hevitritsika sika ary eo ambadikitsika ao a tsy misy olona ao na iza fa savao dia jereo fa azon-damosina any eo manana ny azon-damositsika tsika ijoroantsika ary tsy vady be larantsika ifakahitsika sy anao na rapitsona raha ohatr' zao manko hoe isy re manimao zao dia andao tendrentsika ministry ny fambolena sy fiompiana raha jerson Antoine fa ohatrany mavaivay le zavatra resan'izany zavatra misy a zany sosikevitra teneninao zany efa nandalo teto anatrehako zany tany lavinao laviko satria tsy satria manino ny antony dia tsotra manana ny fomba fijeritsika tsika hitondrana ny fampandrosoana ary tsy zao fomba fijery zao mihitsy ny tokony hitondrana n'le fampandrosoana ary raha ny fomba fijeritsika no tsy hotanterahany zareo ao koa satria tsy ety aminy keo ary isika ihany koa tsy hiaraka petsapetsa amin'ny zavatra tsy famombiazana be dia be fanitambatra io tsy zao mihitsy ny tokony hitondrana ny tany sy ny firenena efa niainga hatrany amboalohany hoe dia efa hita hoe tena diso lalana le vahoaka malagasy tao anatin'izay rehetrarehetra zay ao anatin'izay koa nefa ny teneniko anao hoe misy le tsy fahadiovan'ny fifidianana sy ny sisa ka ny vahoakany maseho sy vary dia lasa voavidy le safidy ka zay le olana a zay manko le hoe corruption électorale zay eo zany ny tena olana amintsika ny fahafahana ara-panabeazantsika ambany be zany hoe raha ny banque mondiale zao ny teny hoe CPE ny voantsika zany any amin'ny primaire dia vokatra zay a le olona efa tsy nanantena tsony amin'ilay mpitondra politika teto Madagascar ny fandimby zany hoe tsy manana fanantenana tsony le olona hoe tokony hivoatritsika tokony hanao zavatra sala am'izao isika fa rehefa tonga ny fifidianana dia hoe nareo tsy ho hitantsony fa aiza aloha mianay le mandehany aiza le akanjo aiza le vola aiza le zao lasa manao politika dia zay mihitsy ny lantsika hainao manjery sala am'izao anazavana amin'ny olona hoe ry vahoaka malagasy aza manao an'izany ianareo tsy androany na rapitso na tsy akanjo na vola kely raisinareo no entinareo amaritana no avy ny taranakareo fa jereo no avy ny taranaka fa nareo nge raha diso safidy na varoarotsakareo raha tsisy tsony afaka telo andro hoe fa androaninareo no mihinam-bary rapitsonareo mety efa lany iny dia zay ka aza amidy amina zavatra ohatr'izany savidinareo tena manazava tsara mihitsy sika zao tsika nareo fivotsana anao an'izany tsy manzarazara t-shirt nyzarazara zavatra ve tamin'ny fifidianana zao no teneniko aminao ny anay nisy t-shirt mihitsy ny anay natao tamin'ny fifidianana député fa napetraka tamina mpanamboatra t-shirt le izy dia samby mividy daholo tsy manana fahafahana rehetra fa tsy izay no mizara an'le izy fa samy mandray anjara ity tolona eo ambonany ty dia samy mandray anjarany daholo zay resy lahatra dia mijerevo reny fa be dia be manao tsisy ny zarainay reny na ray ara fa samy mividy daholo andriamatora jerson Antoine ve mimbokevitra amin'le hoe mila fanovana rafitra eto Madagascar zany hoe le système le rafitra iainantsika amin'izao io zany efa tsy mety tsony io zay ny tsy mampandroso Madagascar mety tsy olona ny olana fa mety hoe le rafitra miombokevitra amin'izay ve tena miombokevitra ako meko ohatra ray fotsiny ianao io zany io rafitra be dia be ny rafitra maty eto amintsika raha tsy tena hoe io fitsarana io iny hoe maty tena maty tanteraka mihitsy io rafim-pitsarana io fitsarana io no mamevana ny rehetrarehetra ny olona miteny hoe tsy misy kolokolo zany ao zaho ifotony dia jerevo ao fa misy ao miany amin'ny fonja tsy misy kolokolo zany any lany ianao manaty vary andra mahatitra vary andra tsy mandoa vola
ny be dia be ny rafitra maty eto amintsika fa ny olana dia le mpitondra mitazana fotsiny mijery fotsiny an'le izy nefa tena efa hita fa maty le izy ny fanabeazana ihany koa ny fanabeazana ange tena misy décalage be elanelana goavana ny any ambanivohitra sy aty andrenivohitra na ny niveau amin'ny mpampianatra dia avy eo miteraka ny niveau any ankizy na ny isan'ny sekoly io le resahako foana hoe atsika tokony manana référence amina isana zazateraka ny isana sekoly tokony ahorona fa tsy manana zany tsika fa mandaka fotsiny manara-penitra folo vitantsika ohatra ny ao anatina district anankidimy dia reny ny andeha hotokoanatsika nefa ny filana ara-tsekoly ao anatin'le district anankidimy efa mety manodidina any amin'io sekoly dimanjato mila orona zavatra ohatroatra zany maty koa le rafitra fanabeazana ary ty zay fotsiny efa nan'ny programme mpampianarana rehetrarehetra ao ara dia efa tena maty ihany koa be dia be tena miombokevitra tanteraka amin'le resaka rafitra maty avy ary nisy fotoana efa mifampiresahana isy le ranamana mitondra n'iny resaka hoe fanovana rafitra iny ny fanakalozanay misy fomba fijery anankiroa samy hafa fa tena miombokevitra ary za mihitsy nefa nahita an'le izy hoe misy rafitra maty be dia be ato izy koa mahita an'le izy dia nisy fifanakalozana lava be natao tamin'izay no zany tsy ty mpitondra amin'izao ty zany raha zany zavatra resahanao zany tsy le mpitondra amin'izao zany no afaka hanafitra ny Madagasikara sy ampandrosa amin'ny Madagasikara satria io mbola io ny rafitra io raha zao zavatra natao sy mitrangatra amin'izay zao dia tsika le tonga amin'le fitenenana hoe mandavaka fasan'ny levenana tsika ihany mandavaka le izy dia milevimbelona ao tsika fa tsy mety zao fomba fitondrana sy hitantanana firenena zao fa tokony manova fa tsy izao na lay teneniko base fotsiny ara hoe miverena andoharano miverena i fotony jereo ny majorité 80% any amin'ny milieu rural jereo ny activité raha anao création d'emploi inona ny asa mahavelona sy tokony atao dia arondrao apetrao fa rehefa mamokatra ireo mahazo vola ireo dia velona ireo rehefa velona ireo miodina ny économie manondra antsika fa tsy manafatra aingana be ny zany ary ny zavatra teneniko zany tsy hoe 10 taona na 20 taona fa zany zavatra zany amam-bolana raha manao fambolena anankiray ianao 10 volana dia efa manomboka miakatra rehefa mipetraka antsena aingana be ny fitonana zany azo atao le izy fa tsisy manao sady tsisy mijery fanantanina farany apetrako aminao ty ianao hoe mieritreritra latsaka président de république ny fahavononantsika andeha makany amin'ny lalana sy ny tanjona rehetrarehetra aloha miaraka amin'ny vevoy dia andray anjara amin'ny fifidianana rehetra isika fa androany isika mbola tsy afaka amin'ny teny hoe andray anjara amin'inona avy isika fa ny tanjona tsy maintsy apetraka isika satria mba hahafahana mitondra anjara boriky eto amin'ny tany sy ny firenena dia mila misehatra amina sehatra politika rehetra isika fa mirosony dia atsika fa mbola tsy fantatritsika aloha hatreto satria ny zavatra apetraka amin'izany koa be dia be raha tsy teny fotsiny hoe ny moyen ny fahafahana sy ny sisa mazefatra be io atsika zanak'olona avy any ambanivohitra sy ny rehetrarehetra tsy manana olona ao ambadika sy ny sisa tsy afaka miteny atraizany mety ho vitatsika sotratratsika fa mivavononana ty anatytsika mila mandroso Madagascar tena farany intelo anao zay niteny hoe tsisy olona ambadika tsisy olona ambadika inona le tianao tongavana amin'izay satria hoe misy olona zao zany nefatra ianao teny zay isan'ny tena mampalahelo eto Madagascar dia zao teneniko foana le izy ny mpitondra eto Madagascar dia tsy redevable amin'ny vahoaka fa redevable amin'ny olona nametraka azy tsy mametraka fa rehefa lany izy zany dia ny redevabilité na ny tambelina ndraikitra tokony ho ataony tsy makany amin'ny vahoaka fa makany amin'le olona nametraka anazy ary io ny isany problème goavana be tsy mampandrosatsika hatramin'izao ary mila miala tanteraka amin'io raha te handeha lavitra tsy te hampandrosa amin'ny Madagascar ary mbola ho averiko foana zany tsy mila olona ao ambadika tsika ary tsy misy olona ao ambadika tsika raha jery Antoine zany redevable amin'ny vahoaka redevable amin'ny vahoaka tsika fa tsy redevable amina olona elary hitra amin'ny resaka fandrarana andriamatosombavambahoaka satria ianao mety fantatro fa miaina amin'izany tontolo fandrarana zany manahoana ny fijerinao ny mpandrarà malagasy sy izay te hiditra amin'izany fandrarana zany satria mandeha ny resaka hoe vao misy zavatra kely tiany mpandrarà atao zany dia efa nianina io tsy teny anarana araka le resanao ahoana ny fahalalahany zay fandrarana zay ty Madagasikara ny fandrarana aloha eto amintsika angamba ataoko hoe tsy be dia be ny zavatra tsy mampamety anazy
raha tsy teny fotsiny hoe ny resaka intérêt bancaire eto amintsika tena tsy rariny loatra tsy mety io ambony loatra tena ambony aizany no ahafahan'ny olona tena hoe tafiditra 40% ao anatin'ny 10 mois tsy vita 40% mahery raha resaka indray tsika hoe amina resaka fahalalahana sy ny sisa tena tsy mety ihany koa tsy vitan'izany hoe efa nianina sy ny sisa io fa hoe tsy azo itsofohany io satria ianina no ao afa tonga dia mikatona eo ny orinasanao mandeha be ny feo sy ny rehetrarehetra ny ambadika any ao anatin'izay ny fahalalahana zany tsy misy tena tsy misy mihitsy ihany koa eto Madagascar ny nakoatr'izay ihany koa le environnement mihitsy raha miresaka fandrarantsika le malagasy tena me mahantra me tsy manam-bola tena me sahirana mihitsy ka raha manao zavatra anankiray ianao tsy manana fahefa mividy anjifana azy tsony le malagasy noho le fahasahiranana dia miara mitsitongana tanteraka daholo ny rehetrarehetra raha amin'ny ankapobeny zany raha teneniko dia zao tena hoe sahirana daholo na fandrarana na fiariana rehetra eto amin'ny tany repoblika Madagascar tsy zavatra mandeha mihitsy zany eto tsy zavatra mandeha mihitsy dia ahoana inona ny atao dia resaka décision politique foana za tena miverina amin'izay foana niza décision politique ny mpitondra no mametraka an'izay volonté politique zay hitarika makany amin'izany fivoarana zany ametraka an'izany fahafahana sy fahalalahana zany hoe andeha halalahany ty resaka exportation anavanisy rofolo ty fa tsy reto olona efa mpanondrana sy any reto ihany no atao ato ny mpitondra no mandrindra sy mandamina hoe andaotsika manao resaka banque crédit agricole amina taux d'intérêt ohatra hoe 1% par an mba hahafahana mandrindra sy manampy andreo olona te hivelona sy hisehatra any amin'ny secteur primaire rehetrarehetra any mba hahafahana mampiroborobo an'ilay izy ny mpitondra ihany koa no mandrindra sy mandamina ny hoe mba hampavelona tsara ny tantsaha izay mandrarany amin'ny tontolo ambanivohitra dia ndeha ho stabiliseny ty prix ana vokatra ty ohatra hoe ny vary manko tena miainga any amin'ny 700 ny 900 ny kilao any ambanivohitra ary tongatra ty amin'ny 4,000 ny kilao amina andrenivohitra zany hoe le any ambanivohitra zany tonga dia potika sy rodana mihitsy ao anatin'izay ny volonté politique ny mpitondra no mahay mijery midiny fotony mandrindra ny fandrarana rehetra mandrindra ny tetikady sy mipaikady rehetra mba samy ihanykoa sy sehatra ary ho velona daholo ny rehetrarehetra na majinika na vaventy fa tsy ny beatoka ihany ny atao eo anatin'le fandrarana ity fitondram-panjakana mijoro amin'izao tendry matositra vaovaka milaza fa hoe tena manao an'izay asa fampandrosoana izay anisan'ny slogan-jareo hoe Madagascar tsy maintsy mandroso raha meno an'izany zavatra resahana andriamatositra mavamboaka zany ohatrany hoe tsy vitan'ny fanjakana tsy manao ny asany ve zany le fanjakana amin'izao no tsy mahitany zany olany vahoaka eny ambanivohitra zany ny zava-misy dia lasa tonoany vava fotsiny ilay hoe Madagascar tsy maintsy mandroso ny tena mampalahelo amin'ilay izy dia ohatrany hoe apetraka daholo ty projet rehetrarehetra ty fa tsisy tanteraka le izy satria ny antony lasa tonoany vava fotsiny le izy fa tsy misy teti-bola na zavatra sala amin'izany mifamingotra sy mifandray amin'le izy tany amboalohany tsika raha resaka agriculture tsika ohatra zao dia tany amboalohany raha nyresaka zao fitondrana izao dia hoe anao fambolem-bary amina velaratariny 100,000 hectares tsika rehefa nandeha nefa ny fotoana tsisy na ataoko hoe 5 hectares ary angamba tsy navita nanitatra atao anatin'izay 100,000 zay dia tadeha aoriana indray dia nilaza indray fa hoe amatsy vary any ranomasimbe indianina tsika amin'izao indray milaza fa amatsy vary any Afrika tsika nefa tsika manafatra vary nefa tsika manafatra vary amin'io tsy mijanona mihitsy ao anatin'izay nefany raha jerenao hoe inona le tetikasa hoentina matsina vary an'izany rehetrarehetra zany tsy misy ny teti-bola ministère fambolena sy fiompiana 5,6% 5,5 isanjato amin'ny teti-bola ny fanjakana zany ve ny amatsino vary any Afrika ray manontolo fa nefa tsika koa mihinam-bary nefa tsika raha tsy vokotsika eto Madagascar eto isika raha tsy vitatsika mamatsy atsika amina resaka autosuffisance alimentaire amina resaka riz tsy vitatsika dia tsika ezaka tiako resahana hoe le tsy terena be fotsiny hoe Madagascar tsy maintsy mandroso fa misy programme mazava ao misy tetikasa mazava ao misy
mbola voafaritra ao misy loharam-bola efa hita mazava ao ary misy rindra slam rehetrarehetra hoe ny aty amin'ny secteur minier mamatsy makaizy ny aty amin'ny resaka secteur d'exportation na vanina zirofla na ilang-ilang na zavatra samy hafa mamatsy makaizy ny retour amindreny ny aty amina secteur 4% ny alaina amina zavatra sahala am'izao mba ahafahana misy recouvrement enjehana ihany koa mba ahafahana mampiakatra ny teti-bola afaka ho ampiasaina ahafahana mandongo karaha mampiasa sy ny sisa misy calcul be dia be tokony atao laza anao teo hoe 5,000 isanjato ny teti-bolam-panjakana no natokana ao amin'ny fambolena sy fiompiana ianao ingénieur agronome ampy ve zany teti-bolam-panjakana zany raha ampivoarana zay fambolena sy fiompiana eto Madagascar zay 80 isanjato ny malagasy no mivelona am'le izy tsy ampy ary tena tsy ampy ohatra lavitra mihitsy satria raha misy olona zato ao ataontsika hoe misy olona zato dia ny asan'ireo olona zato ireo fambolena sy fiompiana dia nefa ny teti-bola ho atokana ho an'ireo ataontsika hoe 100% zany dia misy secteur be dia be iveloman'ny olona fa ny ataontsika hoe 80 isanjaton'ireo miaina aty amin'ny fambolena sy fiompiana dia mila atosika ireo 80 isanjaton'ireo dia 5,000 isanjato no mentsika anazy amin'ny teti-bola zay nomaniny io ve dia ho rariny ve zany androso ve le 80 isanjato fa tsy le ambiny 20 isanjato ve zany no jerena sa le betsaka zany efa tena miteny atsika isika pays à vocation agricole isika zany firenena ataontsika hoe mifantoka bebe kokoa amin'ny fambolena sy fiompiana ny sehampiariana rehetra raha tiana andesy velona dia miainga amin'ny fambolena sy fiompiana io ary tokony hanokanana vola be mihitsy io fambolena sy fiompiana io fa ny olana dia zao ny vavany mpitondra sy ny mpitarika atsika minantsanantsana be hoe anondrana vary anafatra vary makany anondrana zany anondrana vary makany Afrika tsika anondrana vary makany Andramasimbe indiana tsika anao an'izao ny teti-bola atokany nefany ambany be zany ve dia ifanaraka zay anankiray faharoa manarakaraka an'izay ny tetikasa hoentiny anatanterahana an'izany tsy misy ihany koa zany ve dia ifanaraka tsika etsy an-daniny manafatra vary ihany isa-taona nefa ny resahany vavantsika hoe anondrana vary tsika anondrana vary tena tsara zany tsy tanteraky ny fanjakana zany raha zao situation misy zao zany hoe fahafitatena ra-tsakafo zany resaka vary fotsiny resahantsika volonté politique io tena teneko amintsika mihitsy hoe hatrany amin'ny lohany hatrany amin'ny filoham-pirenena mihitsy maka décision an'io hoe zao ny na volonté politique io ny filoham-pirenena dia nanana fanapa-kevitra hoe tsy hanao téléphérique fa hanafatra tracteur manarivo nohatra satria mila nyty resaka autosuffisance alimentaire ty tsika ny filoham-pirenena dia afaka nanapa-kevitra foana hoe hividy semence na hanatsara n'ilay masom-boly tsika ny ataoko hoe tamin'iny 150 millions de dollars iny 151 iny dia tokony ohatra hoe ny 100 millions de dollars le téléphérique le téléphérique resahako omenany tsy maty monsieur le député lolo mihitsy le téléphérique tsy matoko lolo le satria mahita tsara n'le fijaliana any ambanivohitra tsika dia tena iainana tena hoe zavatra iainana misy rindran-damina be dia be mila atao eo dia lasa ohatrany hoe mandingana zanatohatra tsika hoe ny trano tsy mitsangana ny tafy efa rafitra ny fototra tsy voady ny tafy efa rafitra tsika ao anatin'izay dia zany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika hoe ny tena problème Madagascar mahatonga Madagascar milatsaka ohatr'izao dia resaka tsy misy ny bonne gouvernance tsy mahay mitantana ny mpitantana tsy mahay mitondra ny mpitondra tsy mahalala ny atao hoe notion de priorité inona ny priorité tokony ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena fa izy ity tsy hoe zay mahafinaritra sy tiana atao ny atao eto tsy zay manjelanjelatra sy mamirapiratra ny ajoro eto fa misy rindra sy lamina atao kanisana any amin'ny fampandrosoana raha miteny ny mpitondra ny kehitriny hoe mba miandrasa kely kosa efa miditra any amin'ny fadimy mbe folo taona nitondrana izy amin'izao fotoana zao angamba tsy izao mihitsy izy niteny hoe mba miandrasa kely fa ny fampandrosoana tsy vitandray andro efa 5 taona ianao ny teo dia mbola hiteny zavatra sahala amin'izany any ataoko fa efa taraiky be nga malazafoy zany iny raha fenoko ny fainoan-kevitry Andriamantoa Mavamboaka manohatra nyity fanjakany tena anao tsoroko mahitsy ny anahy isika rehefa tsy mety ny atao dia toelitsika fa rehefa mety tena mitehaka tsika mba tsisy mety mihitsy ve zany zao ny ataon'le mpitondra amin'izao ary mizaravary tsinjo mitosika fameno
base toliara fitokanana zavatra fotodrafitrasa maromaro zay le resako anao foana hoe raha ohatra ka nentina natao dia tsy izao ny indicateur avoaka ny banque mondiale ny banque mondiale namoaka tsara mihitsy fa 80% ny population dia milatsaka ao anatin'ny fantrana daholo mandray latsaka ny $2,5 par jour ny ataontsika hoe 70% ny jeune dia tsy manana asa daholo tsy miasa daholo ankehitriny zany chiffre zany tena efa zava-doza be zany raha mety ny natao tsy tokony ho tonga amin'izany eo ihany koa le resahantsika foana hoe tsika hoa rehefa mieritreritra ny andeha lavitra za tena manentana foana zay mihaino amin'izao ary masika mihitsy tsika amin'ny teny ho an'ny tombotsoa am-bahoaka ho an'ny vahoaka ihany koa satria misolo tena ny vahoaka ny Rajoelina eto na dia ny hoe miangaha amin'io secteur na agricole io agriculture grand moa zany ny fambolena fotona fandarana manodidina rehetra ao anatiny ao miangaha amin'io apetrao maro toerana ny vidim-bokatra fa rehefa maro toerana ny vidim-bokatra dia mazoto mamokatra ny olona fa rehefa tsy maro toerana io dia tsy ny lay mpandrarana fambolena mihitsy ny mahazo tombony fa ilay mpanera sy mpakatombony atao nelanelany ato zany zavatra zany tokony ilosoana ary zavatra tsy sarotra mametraka an'izany tsy tokony hazakazahana tsy tokony hozarina tolotolorana ny olona tsy mahavaolana zany tsy mahavaekeko fa hoe misy any amina zone ataontsika hoe tena tratra ny fahantrana diso lalina dia mety hoe mila miroso amina imo tsika fa tsy Madagascar ray manontolo omena imo daholo na omena vatsitsindro sy zavatra sala amin'izany daholo fa misy ataontsika hoe asa mamokatra secteur productif tokony hazakazahana aiza ny asa mamokatra asa mahavelona ary asa misy roy makany amina fandrarana mba amokatra tsy mijanona le olona ka apiditra vola aminazy ny fomba fijerena amin'io resaka ekonomia io ny resaka tsotra kely mihitsy raha jerena ny filana misehatra resam-pirenena inona ny zavatra tsy maniry any amin'zareo any inona ny tokony volentsika eto Madagascar ambolentsika eto tokony anodina eto ve tsika sa anondrana ataontsika hoe ilay vokatra tsy voahodina aloha tsika amin'ny voalohany amin'ny faharoa tsika zay vao manodina ohatra ao anatin'izay fotoana zay rehefa milatsaka le vola vahiny mitobaka eto Madagascar andehanao asana hividy an'ireo zavatra ireo dia lasa makany amin'le tantsahany ambanivohitra any iny rehefa lasany amin'le tantsahany ambanivohitra any iny manambola le tantsaha ampianarany any zanany manambola le tantsaha iahin'ny fahasalamany manambola le tantsaha hividanany omby anaovany trano mihodina ao anatin'le tanàna le vola raha ohatra ka mamokatra zavatra mitonona le tantsaha ao anatin'le tanàna rehefa mihodinao le vola mandeha daholo na mivarodamba na mivarokena na nrehetrarehetra fa rehefa tsisy vola mihodina mihitsy ao amin'io tanàna io tena sahirana io tanàna io zay le ampakarana an'ilay ekonomia vetivety sy aingana be zany zavatra zany tsy mila hoe mandany vola fa resaka fandrindrana fotsiny tsy mila oeraoera be zany hoe andeha zaraina vary le olona rina zao fa rehefa hita an'le mpamokatra eo fa misy le tsena miazakazaka izy ao anatin'ny famokarana dia maninona ny tsy irosoana ny zavatra sala amin'izany veriko dre mandeha le fanontaniako tery hoe manohatra n'le fanjakana ve nareo misy fanontaniana opetrako aminao mako raha hoe valinina andriamanto sy maboaka mahitsy zay hoe zay ao anatin'ny fivoya manohatra n'izao fanjakana zao zay ao anatin'ny fivoya rehefa mijery ny zavatra natao sy ny zavatra nitranga rehetra dia saika manohatra n'le tsy fetezana rehetra nataon'izao fanjakana zao ny zavatra tiako resahana manko dia zao ny fomba fijeryn'ny fivoya tsy olona no toerina zay zavatra zay manko tena ilako mihitsy le hoe ty Ravaly manana ty Rajoelina reto zao reto ino manko efa tena tiana elana mihitsy ny antony dia zao foto-kevitra ny tokony ho toerina sy fomba fijery tsy mety ny tokony toerina fa tsy olona no toerina senjehana fa zay koa isan'ny mahamodika antsika fa miteraka an'le fanatisma manko zay zavatra zay fa ny zavatra ataon'ny fivoya hatramin'izao dia manohatra ny zavatra tsy mety ataon'izao fanjakana zao ary betsaka le izy efa resahako aminareo teo ny ampahany raha mbola resaka amin'ny tejiramaty no zavatra azo lazaina tsy mampamety ny zavatra atao rehetra ihany koa ianao sy olo mavambahoaka ao anatin'ny anteny miram-pirenenao ve tsy mba misy fandresen-dahatra tsy mba misy lobbyinina mba anorona hevitra ny fanjakana satria nirany asanareo ny fanaraha-masiny asan'ny mpanatanteraka ireo tsy mba misy an'izany ve ataonareo zay masy olo mavambahoaka anareo sa hoe manao ihany nareo fa tsisy mieno nareo koa vitsanisa firy vitsanisa ny fanjakana moa zany amin'izao manana le antsoina hoe majorité absolue satria tena presque 75% député miaraka amin'zareo daholo ao anatin'izay tena hoe ny ao amin'ny assemblée moa tsangatanana foana ny farany rehetrarehetra
dia efa hainareo ny valiny hoe tafavoaka hevitra ve zay sa inona zavatra etrany ny tiako resahana aminao dia zao mba mieny ve zao fanjakana zao raha manolotra sosikevitra zay mbola mila jerena efa mba nanandrana ve nefa so hoe tany amboalohany tsika amboalohany dia kif efa mba nanandrana ve hoe mba nanolotra-kevitra na dia mbola tsy nandeha koa io resaka loi de finance initiale io dia efa niteny foana tsika hoe tsy ampy ty tetopolo ty ovay io hoe efa mifandresen-dahatra efa nresahana tamin'ny commission sy ny rehetrarehetra mihitsy tsy ampy io 5,6% io dia rehefa tonga ny fotoana andaninana azy moa dia kapitatabatra indray mandeha dia mitsangana daholo izy rehetrarehetra tsisy elefer koa afaka ty moa zao tsisy elefer nefa tsika efa miteny foana tokony kitihany io tokony ampakariny fa tsy ampy mihitsy raha ny fampanantenana ataonareo sy ny tetobola homaninareo tena tsy mifanaraka ao anatin'izany ihany koa dia be dia be ny zavatra hoe ahitanao tsy fahaizana mieno ihany koa anatin'ireny ary zavatra mampalahelo indraindray dia rehefa le mitranga le olana zay vao hiverenana le sosikevitra izay resahana tany aloha dia ohatr'izay foana le firenentsika amin'ny ankapobeny ka sao dia hoe nareo le indépendant tsy noho ny hevitra nareo fa raha mba miditra any amin'ny groupe parlementaire mapary nareo mety ho inony tsika aloha tsy hiditra any ary tsy hiditra any mihitsy ningikodona ningitranga ny tsika manana ny azon-damositsika efa ny fampiresahana foana zay dia eo ny firaisankina eo ihany koa ny irmara dia eto zay fivoy miaraka ny firaisankina sy ny irmara eo zay zany dia manana ny hevitra mihitsy zay hoe tokony iainga avy eny fotony rehefa hampandrosoany ty fireneny ty tsy manao hevitra taingana zany tsy miteny zay tonono vavy zany fa tokony vita kazy daholo ny rehetrarehetra iaingana makany amin'ny fampandrosoana izahay dia miteny foana hoe raha tena andeha lavitra ny fampandrosoana ty tansy ny fireneny ty dia miainga amin'ny base miainga amin'io secteur agricole io no misy ny olombelona rehetrarehetra io no afaka oditsika io ny afaka ondratsika naiza eto ambonin'ny tany raha resaka siny ianao raha resaka izy dia sainga niainga tamin'io secteur primaire io daholo ny rehetrarehetra fa manino tsika no iazakazaka andingana zanatohatra be fa manino tsika no tsy mandany tetobola betsaka erosoana makany amin'izany zavatra resahana zany dia manana ny hevitra anay mihitsy zay manana ny tanjona anay koa zay ka tsy hisy mihitsy hoe iny izay fivoy fa hiaraka atsy na hiaraka roa fa kosa teneniko rehefa misy ny hevitra iraisanay hoe ty zavatra ty mety ty ka hoe maharesy lahatra ny rehetrarehetra ohatra teneniko tsotro eto zao dia hoe hitovina hevitra miaraka amin'ny firaisankina ohatra zao le hoe alefaso le fifidianana se fokotany alefaso le fifidianana se fokotany isika no resaka aniny efa trany amboalohany efa ela be mihitsy satria miainga amin'ny fifidianana se fokotany io daholo ny rehetrarehetra raha itentsika hoe fametrahana fandripalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia se fokotany mandrindra zany izy mahafantatra ny ratsy ny tsara eo tanàna raha itentsika hoe fampandrosoana ny tanàna dia ny se fokotany ny lehibe any tanàna mandrindra sy mandamina zany raha itentsika hoe zao sadasada sady fidina ny tendrena dia tendrendry zareo daholo izy fa tsisy fidina tsony amin'izao misy efa 5 taona ao satria mahavita tsara ny asany araky ny laindry zareo anazy dia ao nefa resaka alatany eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny sefokotany miaro an'izany raha ohatra ka be afera be zany le sefokotany dia potika tanteraka ao ilay tontolo misy an'ilay sefokotany manao an'izay adalana zay ao anatin'izany ihany koa raha ohatra ka jerentsika ny resaka fifidianana ny fifidianana zao dia tena fantatsika fa ny halatra rehetrarehetra zay niainga dia niainga teo amin'ny sefokotany io ihany koa hoe ny carte d'électeur na ny karapifidianana tsisy naka rehetra dia saika nomeny ilay sefokotany olona mitany amin'ny district nanao karapanondro fotsiny rehefa avy eo dikan'izany mila fa nareo fifotsitratran'izay matoa 77% tany arivony mamo mety sitratra alabato ngamba nareo ny alabato misy foana fa hoe ianao zany rehefa vitanao ny tena manaraka ny rehetrarehetra ka tena mafy tsara ianao mirahina miaraka amin'ny vahoaka dia tery ilay alabato satria ny olombelona hoe mifankalala ny ambanivohitra any hoe tsy ianao zany rangaty dia hoe ty olona ty tsy misy ato anatinay ty olona tsy ato anatin'ny fokotanay ty fizy napetrany ty ato tonga dia tsy avelan'ny olona mifidy satria olona tsy ao anaty fokotany mihitsy fa raha fa tsy misy zay firaisana ina amin'ny vahoaka zay dia mafimafy fa tafiditra le era avany avelany nisy tsena be zay tsy haiko nataonareo tamin'ny herinandro lasa tany Mertsetosika nisy olomavamboaka namanareo ny teny tamin'izay hoe reto zay sy olomavamboaka tanora daholy sinsisa fa ity no nanamarika azy any tao anatin'ilay izy hoe dia efa tokony mahafantatra nareo fa misy rivotra vaovao miainga
eto Madagasikara. Inona le rivotra vaovao maina le tontolo mavambahoaka? Ia, nazao fijoroany zao angamba dia efa fantatsika hoe misy rivotra vaovao miainga satria na ny fomba fijery, na ny fomba fitaritana ny fampandrosoana, na ny fomba fametrahana an'izany vinam-pandrosoana zany dia efa zava-baovao ho an'ny mpijery, na ny fahasahiana amin'ny teny azy sy ny fijoroana dia efa zava-baovao amin'ny mpijery. Tsy matahotra ianao? Io rehefa misafidy ny lohany dia tsy tokony atahotra amin'ny masony fa mivonona amin'izay zavatra mitranga rehetra fa ho an'ny tombotsoa ny tanindrazana foana. Satria manko ny olona ngeza matahotra amin'ny teny hoe mahafantatra hoe ity misy zavatra tsy mety atao le fanjakana fa matahotra mialatsiny atao katrakeny hoe kakazo ianao vao miteny ianao tsy matahotra miteny hoe manohatra milaza tsy mety atao le fanjakana. Tsy matahotra tsika satria efa nisafidy ny tarika tsika, efa nisafidy ny lohany tsika dia lohany hatramin'ny farany tsika ary raha tsy tsika izao no andeha hemotra ka tsy teny dia iza ny andrasana hiteny eo indray ary. Anisany nanao fanetanana be ianao tamin'ity herinandro ity amin'ny resaka jirama. Nisy mihitsy ary ny teny hoe hitarika ny vahoaka ny lalam-pirenena voalohany iny hiaraka hitaky amin'ny vahoaka satria ny antony tsotra betsaka ny délestage tapaka foana ny jiro. Marina tsy marina tsy vahoaka. Ny le délestage aloha efa tena tsy rariny intsony. Tena tsika miresaka hoe Madagascar dia miresaka économie foana tsika, dia miresaka vola miditra anatin'ny tokantrano foana tsika, zay vao afaka mivelona sy miala. Rehefa mahazo vola ny olona zay vao mihodina le fihariana any amin'ny tontolo misy an'ny olona rehetrarehetra any, rehefa manam-bola any am-paosiny olona zay vao mivelona. Nio nefa ny ohatran'ny hoe ataon'ny fanjakana ambanin-javatra le resaka jiro. Jiro sy rano mihitsy fa tsy jiro rery. Tsika nefa raha resaka tena hoe saika ao daholo ny olona no mivelona na ny ataoko hoe na manana épicerie ny olona ka misy zavatra mpangatsiahana kely zay vao afaka amidy tsy mety na manao yaourt ny olona na manao atrondro ny olona na coiffure na volo na resaka soudure sy sisy be dia be zany. Tiako tenenina hoe tena manimba ary mamotika tsy miresaka akoatrany hoe resaka papierasy administratif rehetra zany zay mitsoka vokatry io fahatapahan-jiro io. Tena olana any amin'ny RNN dia zao misy fotoana tena adiny roa fotsiny sisa mandeha ny jiro isan'andro ao anatin'ny ray andro 24 heures resahako fa tsy hoe tsy maraina pariva fotsiny misy fotoana tena adiny roa fotsiny mandeha ny jiro. Ny RNN moa tafiditra amin'le réseau interconnecté Antananarivo aty Antananarivo dia efa tena tsy rariny intsony le izy ary efa tena nitaraina tamin'ny tompon'andraikitra zay efa nandefa hafatra tamin'ny tompon'andraikitra ministera zay efa nanao ny rehetrarehetra zay dia mivalina avy any moa misy fahasimbahana ary misy ny fatapahana mahazatra ka ny fomba fijeriko ny dia tsotra be nareo tsy niterena nandray andraikitra fa rehefa tsy vitanareo le andraikitra mialahy le tompoko mialahy tena mialahy mihitsy rehefa vasangy no desian'ny jirama zao mialahy tena mialahy daholo ary io tsy hoe ny jirama rery fa io hatrany amin'ny ministra ka hatrany amin'ny prime ministre hatrany amin'ny filoham-pirenena io tompon'andraikitra daholo ny exécutif rehetrarehetra amin'io. Rehefa tena tsy vitanareo le izy tena mialahy fa tena simba le tanindrazana tena mangataka mihitsy zany ny fahendreny zany ny olona ny velany manao an'izany daholo tsisy diso fa maninona ny eto amintsika rehefa hoe tsy vita le izy dia lozirina ampanantenaina eo le olona dia ampanantenaina miandrasa kely tsy semaine fa ho averiny ty avy eo mirotaka le olona averina kely herinandro dia miverina amin'ny lohany indray afaka tapabolana. Tena aza atao an'izany rehefa tena manimba zavatra be dia be eo mianahy tena tena pahendrena amin'ny mahasolo-tenan'ny olona hoe rehefa tena tsy vitanareo elao tena mialahy mihitsy fa potika le tanindrazana. Madagasikara mbola tsy tadidika olona ray naronga mazany nametra-pialany zany rehefa mahazo seza vitsy le député mety ho sarotra zany mamy le sezany io moa araky ny fomba fijerin'ny zareo ihany hoe inona ny antony hipetrahana eo ho an'ny tombotsoam-bahoaka ve sa ho andry zareo manokana fa raha ohatra ka mijaly le vahoaka ka tombotsoam-bahoaka ny hipetrahanao ao dia tokony ahay alala ny zavatra tokony ataonao ianao fa tsy ziriziry amin'ny zavatra sahala amin'izany. Raha resaka an'io jirama io ny atsika dia hiteny foana hoe resaka incompétence no mahatonga an'io potika be sahala amin'izao hoe resaka tsy fahaiza-mitantana no mahatonga an'io rava tsy misy raisina sahala amin'izao. Meko ohatra kely fotsiny tsika hoe ny jirama dia maka ny jirama zany amin'izao lasa ohatrany hoe mpanjinjara jiro ny asany fa tsy mamokatra herinaratra intsony. Izy zany mividy an'le herinaratra any amin'ny privé dia ireo privé ireo olona tsotononika anareo daholo fa
akaiky ankodizafy sy akaiky anlexiste groupe any ao ny refrais zao zany azo resahana tany reo tompona groupe reo ary zavatra mampalelo amin'io dia zao ireo société ngeda be reo mividy groupe ho ampamifaina amin'ny jirama dia ny jirama miantoka gazoil dia miantoka réparation mivarotra kilowatt makaty le jirama ndray mividy an'le kilowatt amin'ireo groupe reo amin'ny vidiny lafo no ivarotana no ny varotana makany manao vente-perte zareo no ny varotana makany ampanjy ny ino dizy teo ny client zareo zany dia vahoaka malagasy eo amin'izay zany le fanjakana mameno an'ity banga rehetrarehetra ity raha koa tiana zany nakaizy dia banga fenon'ny fanjakana ity makany amin'ny tompony reto groupe reto isika zany raha mieritreritra ny hiala amin'izany fahasahiranana be zany ka te hakatombo-mbarotra ho an'ny fanjakana ka ny jirama ndray mba afaka mampiasa vola amina secteur hafa dia mividy groupe ny fanjakana fina mahatonga fanjakana tsy mividy groupe dia za dia tena gaga aloha eo hoe tena hoe tsika zany zao hoe inona ny antony maninona reo privé reo no afahanana amin'ny vola be eo fa maninona raha mividy groupe nyeritreritra ny vidy groupe ihany le fanjakana fa dia tsy haiko ndray hoe inona ny antony hoe groupe tsy zaka an'le route nationale ndray ho no vidiny dia taraiky ao atamatavy eo zany hoe fanahin'ny fanjakana zany mahatonga zany hoe dia raha mpitantany ianao dia tsy fantatrao hoe tsy ho zaka an'io route nationale io le izy na zavatra sala amin'izany tsy haiko mihitsy hoe maskarady fotsiny ve sa inona fa be dia be ny antony mahafantan'io jirama io fa isan'ray tena mandavaka ary tena fasanairevenana io fividianana jiro amina privé fanofana groupe ianao no mandongo gazoil ianao no miantoka ny entretien nefa ianao mividy lafo noho ny antsinjarainany amin'ny mpanjifa ahoana moa ny avelona an'le jirama amin'izany tsy possible tsy logika mihitsy tsika zany zao raha mieritreritra ny amahany olana io dia tsy maintsy resaka investissement io miteny ndray hoe misy ny sahofika misy ny zao misy an'izao reny zavatra reny tokony projet efa nandeha aloha be reny fa eo amin'le resaka fitohizan-draha raha-mpanjakana maninona nkorotanina mpitehana indray le izy lasa nyhevitra be indray le fanaovana an'le zavatra satria ohatrany hoe nataony fitondrana teo aloha dia tsy tohizana io zao ny garotery fisandratana mipetraka miantona fotsiny fitondrana rajaolary mampianina ny aéroporterière moa efa saika sy nalefa mihitsy raha nisy kely tiako resahana hoe maninona no raha-mpitondra ty firenena sy ty fanjakana ary ty mivahoaka tsy tokony hanao zavatra sala amin'izany io zany tokony ho jerena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy hoe ahoana ny tokony hampandrosoana an'ity firenena ity ahoana ny amahana ny olana io ne mety hoe ao anatina loi de finance indray mandeha ny investissement ao anatin'io tonga dia manao asana groupe be dia be tsika apetraka tsara ny priorité sy ny sisy dia tonga dia mijanona tsy kelikely reto groupe reto location be dia be reto mety tsy izay koa ny atao fa mety misy fiaraha miasa amin'ireo mpamatsy vola ireo tonga dia manao asa indray mandeha tsika zavatra transparent be ny atao fa maninona ny tsy hidirana zany zavatra zany afaka atao ihany koa mitsofoka makany amina resaka énergie renouvelable tsika fa maninona tsika no tsy miditra ao anatin'izany zany zavatra zany tsy hoe solution à long terme be la resaka énergie renouvelable hoe ataontsika hoe tsy hoe à long terme fa tsy mbola ela be zay vao afaka démarrena fa zavatra afaka démarrena faran'izay aingana zany tokony mieritreritra koa le jirama hoe décentralisena amin'izay fa tsy handekaleka daholo ny badanty rehetrarehetra ty efa ny rahantsika malala fa mihena ny rano vokatra ny rotsakorana vokatra ny fianahany ala dia maninona ny atao alaolana foana le izy hoe tapaka indray ny atsy fa noho zao fanjaranareo mpitondra no mandrindra sy mandamina zany tsy tokony hanana excuse mihitsy ny mpitondra fa tokony hamaolana foana izy satria vola malagasy ny tantaniny ao vahoaka malagasy no ampandrosony ao dia tokony hay andrindra an'izay izy fa lasa be loatra le tsy fahaiza mitantana dia rodana le firenena potika le tandrana inona zany le hetsika ho ataonao miaraka amin'ny vahoaka raha tsy vaovao io olana io satria raha zao tsika miteny zao délestage zao dia mandeha ny sasany adiny roa mandeha ny sasany adiny telo ny sasany ara mandritry ny 10 ora tsy mandeha inona le hoe fitakiana hiaraka ho ataonao amin'ny vahoaka hitondra ny vahoaka ny herenina eny an-dalambe ve ianao hitaky an'le izy so aloha nydingana ho ataontsika aloha isy ny foana gouvernementa sy ny député azadintsika fa ny solombavambahoaka ny asan'ny solombavambahoaka dia manao ny évaluation na hoe mijery manao ny tombana amin'ny asan'ny gouvernementa na ny asan'ny mpanatateraka dia rahana mijery eo inona ny solution hoentin'zareo amin'io resaka délestage io ary tsika tena mitaky ny amahanana io faran'izay aingana na fa rehefa tena tsy manana vaholana izy ao anatin'izay dia isy solombavambahoaka maromaro zay iroso ao anatin'ny dingana iarahana amin'ny vahoaka ny vahoaka ne
efa samy sosotra daholo efa hitanareo reny fa efa netsika efa nanao grevy ny tany Amerika Atosika ny tany Ampitatafika ny teny Andraharo ny teny Atanjombato nefa be dia be ny nanao na teto Antananarivo zany na tany amin'ny faritany ihany koa fa matsiaro ho tsy manana solotena le vahoaka matsiaro tsy manana mpitondra teny le vahoaka matsiaro tsy manana mpisolo vava le vahoaka dia misolo ny vavany vahoaka zay zao ariady ary tena ametraka ny anjara borikinay mihitsy zay amin'ny fionana amin'ny gouvernement tamin'ny 12-13 io zany hoe amin'ny herinandro ho avy zao zany ka rehefa tena tsy manana vahaolana zareo dia hiaraka hitaky amin'ny vahoaka zay hoe kosa mbava aonareo ty olany ty fa io tsy vitany hoe io dada sy mama eo ohatra no dia hoe zay tsy manam-bola hividanana sakafo fa andanonareo mitsikaraka any ohatra nefa zazary fitotoana ohatra tsy afaka atao an'izany io fa anjaranao adidinao mame sakafo ny zanakao anjaranao maray aman-dreny anao te hipetraka eo amin'ireo toerandreo dia vahanareo le olana ao anatin'ny atanindrazantsika fa tsy afaka ily le olana nefa hitanao hoe azo vahana le olana fa tsy manao le azo vahana io io jereo fa rehefa raha vao metsika eo indray le vahoaka reo dia vahandry zareo indray io fa le solution fotsiny no famany anazy ataony fo kely fotsiny le izy fa tokony mahay mijery lavitra ezaka mijery zareo aveliko foana niditra teo izy tsy tapaka ny jiro tonga teo lasa tapaka ny jiro dia rehefa tapaka le jiro tsy voaveriny tsy tapaka tsony le jiro ary io efa 10 taona hiditra 10 taona izy neo tokony aina mamahany io fa tsisy hoe zao vao hitady vahaolana fa tokony nandritra n'izay fotoana izay efa namaha olana foana